fa nanatanteraka atrikasa kosa ny senita androany tafiditra indrindra ao anatin'ny fikarakarana ny fifidianana izany atrikasa nytanterahany voamera maleo teny misahana ny fifidianana izany atrikasa izay nirahany izy ireo tamin'ireo ratsamangaiky ny anivon'ny faritra roa amby roapolo izy ity nentina nitondrana fanazavana makasika ny fanemorana ny fifidianana makasika ihany koa ny fandrafetana ny lisym-pifidianana sy ny manodidina ny fifidianana rehetra teny foibe ny senita teny alarbe moa nanatanterahana izany atrikasa izany sara vetrany rena dia ngamba fantatsika ihany fa fanazavana ny fanatrika ny toyny asa vita natao tany amin'ny conclave izany hoe efa nisy ihany ny taratasy sy nalefa mikasika ny fanamarinana ny antony nanemorana na ny hoe nanaovana fanavaozana ngamba maromarakoa ny daty fifidianana dia nazavaina ambava mazava tsara mba tsy hisy ny vaovao manelanelana mba mazava kokoa reny vaovao reny dia nampikatahana moa zany ny filohan'ny komity manokana amin'ny samy fifidianana any amin'ny faritra mba hiditra mihitsy amin'ny radiokaritra anazava ny sainy mifidy any amin'ny faritra misy azy avy mikasika ny antony indrindra nanaovany selita ny fanavaozana ny daty fifidianana noho ny antony ara-teknika isan-karazany nazavaina zany zay tontolo ny maraina teo izy-andanan'izay koa dia misy ihany koa ny vaovao netiny zareo mikasika ny hoe toerany toetran'ny misy mpifidianana navaozana ny révision systématique zany any amin'ny faritra tsirairay avy misy azy sy izay mety molana hita tamin'ny fotoana fanatanterahana ny asa ny azahana ny tady vaolana am'izay olona tsy vavamoa dia niarahana zany zay fitadavana vaolana zay eo ihany koa reo etaetany zareo amin'ny fanatsarana koa ny fomba fiasa izay diniana kaiky tokoa ary nanome tokony mba mitofoa fa zay mbola tsy vava dia efa eo mpandiniana azy faratry nira ihany koa nefa nysenita foibe ka tsy hoela teo vava zany fa tsy vita mora moa zany miasa indrindra amin'ny faritra lavitra masahala amin'ny any ambanivohitra